Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Vavaka fiambena, vavaka. Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana babalala miaona amintsika amin'izao fotoana andro izao a. Fa ny bendray ny tenako miaona aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana Andramoka Izaho a, dia ny Aky Radio a, dia ny groupe izay maharesy izay miaraka aminay isan'andro isan'andro manatontosa amin'izao fandarana izao. Dia tahiny tompo indray tsika rehetrarehetra dia fadana tompony eo amintsika tsirairay avy izay mandray an'izao fandarana izao a. Fa ny bendray ny tenako mahitanao eto ary matoky sy mino a fa hifampahendray tsika eto androany. Ary ihany koa mirary anao a, tsy ho very maina ny fotoana izay laninao irana aminay eto fa pahery anao tokoa ny tenin'Andriamanitra hifampahery tsika adindray sasany iny raha tsika eto a matoka fa tsy taka nidiranao teto ny voanao eto androany. Eno hiritsika, eno vavatsika, eno toriteny-tsika, eno famerevarana ny toriteny a, dia izany rehetrarehetra izany dia hitondra hery a, hitondra tanjaka ara-panahy ho antsika rehetrarehetra ndraika. Dia tahin'ny tompo a dia mahereza hatrany hatrany. Raha tsy diso a, averiko raha tsy diso a, dia raha nabavintsika Angelina Diamant no niditra teto voalohany androany. Dia tononona aminy tsodrano a, mahafinaritra be izay rehetra tafiditra voalohany dia mahazo tsodrano ka hoy ny teniko manao hoe amin'ny salamo faraika amby sivifolo a, faharoa amby sivifolo azafady, andininy faharoa amby folo ka hatramin'ny fadimy amby folo a, salamo 92 12-15 no tsodrano meko anao raha nabavy Angelina Diamant androany. Izay mamivaky zao na satria ny marina amin'ny olona takany rofy isandrahaka takany sederany Libanona izy efa nambolena ao hatramin'ny Jehovah izy. Ka maniry eo kianjan'Andriamanitsika. Mbola manorobona ihany izy na dia efa antitra azy, dovidovotra sy maitso izy, manambara fa mahitsy Jehovah, vatolampiko izay tsy misy tsiny. Halleluia. Amen. Efa nambolena tao hatramin'ny Jehovah ianao zao a, ary maniry eo kianjan'Andriamanitra dia manorobona ihany a, na dia efa antitra ranabavy a. Angelina Diamant tanteraka aminao izany toriteny izany tenin'Andriamanitra izany. Ny tompo ranabavy Erika Raka, Zanaso Sylvie, Bertsava, Tongasoa, Razana Monika, Kodanila, Mamy Sirandry, Bertsava, Kodanila, Wendy, Ida Rosmina, Tongasoa, Marijo, Eliza Tiala, Tiramboaramiel, Sabina Kamaradin'i Jesosy, Tojo Jesosy mandrakizay, Ladanina, ranabavy Razana Monika ihany io a, Rahalahy Alain Asany Apôstôly, Samina Kamaradin'i Jesosy, Tojo Jesosy mandrakizay, Tongasoa daholo, Soameba, ranabavy Ama, ranabavy Mihaja, Jesosy Mpandresy, Sandolanirina, Tina Rakoto Arzaka, Eliana Miariniana, Kadaka Malala, Niana Mahenso, Felana Rakoto, Rantalina Marie Charline, Love Litina, Tongasoa isika tsirairay avy. Dia matoky sy mino fa ahatratra amin'ny farany ihany koa ianao. Androantsika dia hiaraka amin'ny ranabavy Eliza Tsiala amin'ny vavaka fanombohana. Dia eny toritentsika izay mety andranabavitsika Erika Raka, ary avetsika hivavaka ho an'ny firenena hiaraka amin'ny ranabavitsika izay hitanao eo ihany izy rehefa izy hivavaka ho an'ny firenena. Dia eny tompo ary a, dia andao ary aloha tsika milohan'ny zavatra rehetra, andao aloha tsika nomboka ny fotoana. Aperakitsika ampilatan'Andriamanitra izao fotoana izao,
andao mpandrotsika na vavintsika Eliza Tsiala, izy any hitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana amin'ny androaty. Tahitoparana vavy a Eliza Tsiala anao ny fitenenana. Pastera Menakavy dia tain'ny tompo sika rehetra hiaraka hivavaka ary sika. Misaotra anao izay Jehovahandriamanitra eo ny amin'ny fahatsaranao sy ny famindraponao tamin'ny fitantananao anay tamin'ny tontolo andro iny. Ary ametraka izao fotoana izao am-pelantananao izay Jesosy ka manatrehny feno anao anay sy tokantrano izay hampandroso izao fandaharana izao. Jesosy malalo mamindrafo aminay amin'ny zavatra rehetra tsy araka ny sitraponao nataonay tamin'ity an'ity. Diovy mandrakariva amin'ilay rahasoanao izay mba tena hoe tafatoetra araka ny sitraponao. Natokanay izao fotoana izao Jesosy mba hidiranay sy hanomezanay voninahitry ny anaranao satria mendrika anao izany Jesosy raha kofindrahanao madio sy velona ny fitaovana rehetra izay ampiasainay indrindra fa ny connexion-nay ary ireo namanay tsy afaka hanatrika izao fandaharana izao na mbola eny an-dalana na mbola miasa dia tafiherinao an-trano ary ireo izay andray anjara rehetra na vavaka na toriteny indrindra pastera izay melabelatra ny toriteny aoka ny hery fanoe masinao aniny no hanome tolo-tsaina azy ireo ary andray izany fampianarana izy. Ary izay andray izany fampianarana izany dia tsy ho mpiaino-panadino fa ho mpiaino-pankatoa. Misaotra indrindra Jesosy malalo ny dera sy ny laza ary ny voninahitra dia ho anao rery ihany mandrakizay. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka ny ranavavy Eliza Tsiala tsika tanatin'izay vavaka mamy izay tena nomboana ny fotoana izay. Mbola tsy voarabako teto navavy Linard izanay de Madagasikara Koda Leonie Falray Ritovo Ajasika Patitsy mampionana tain'ny tompo isika mianakavy andao atsika miloana idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra aloha dia andao aloha tsika hanao hira anankiray atentety zany ianao dia maka toerana tsara maka baiboly ihany koa fa eno atoritensika aorian'izy ity andao ary ataontsika tena mahafinaritra be hoe fikiriko ny titran'izy ity dia hitravatra any amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ao aorianan'izany meno finaritra daholo ary. Zanya vatina kadalova paurine Sosiala minam Jesusito Não difini masoanjo mas embula na nidi Sosiala minam Jesusito Manilam zanya vatina kadalova paurine Sosiala minam Jesusito Tenemos a repetir que no Jesús Veloma Sosiala minam Jesusito Efa inizao marary na trano do hospitali Sosiala minam Jesusito Ndraikindraiky io fisivola zay rakasa di veloma Sosiala minam Jesusito Efa inizao marary na trano d'ospitale Sosiala minam Jesusito Na ino ro ampituma
na iny kidona na iny kirona ho le teny dia fikiriko ianao a Jesosy, alleloia. Mahafinaritra be iny izy dia samy fikitra an' Jesosy tsika, na iny kidona na iny kiatra na iny na zava-mitranga tsika tsy hiala amin'Andriamanitra, alleloia. Ta iny tompo a dia maherezy tsika rehetrarehetra. Misy mbola tsy voaravako ve tao a mankasitraka aloha nanavavelizatsialy tsika tamin'ny vavaka teo a, sao dia adiniko ny nankasitraka azy teo a. Jesosy manan-karem-pahasoavana ne amafitianao a tombositra dia mitombo fahasoavana raha navavelizatsialy tamin'ny vavaka matsio a zay nentinao teo. Efa narapaiko daholo na rehetrarehetra. Razana Sosilvita iny tompo andao ary tsika hitra amin'ny tenin'Andriamanitra dia mino avy aminao eo baibolinao a dia andao ary ampanjotsika ny anabavintsika Erika Rakka hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra izy androany. Dia vita moa toriteny entiny a dia veriny eto ihany a hitondra ny famelabelarana ho antsika rehetrarehetra. Ny tompo Rodina Mami Jonathan tonga soa daholo a ao ary a ny tompo Ranavavy Erika anao ny fitenenana. Faly miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako a nahatratra amin'izao taona vaovao 2023 zao indray dia ny fahasoavan'ny tompony hirotsaka amintsika tsirairay avy ary ny fampindram-pony anaraka antsika mandritry ny taona ity dia ho taona feno fitahiana, taona feno fanambinana ho antsika tsirairay avy ity taona ity hitondra fahasalamana ho antsika dia ho lavitry ny rofo sy ny aretina sy ny loza. Tahiny Jesosy pastera manakafy dia tahiny Jesosy ihany koa tsika tsirairay avy izay manatrika eto. Raisiko fahasoavana lehibe ho andray rehefa namalala ny zarako ny tenin'Andriamanitra amintsika androany antsika indray fampahery hanomboantsika amin'izao taona vaovao izao. Raisao ny baibolinao fa araka maka ny tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny bokon'ny Josoa toko 10:9 ka hatramin'ny 4:10. Josoa toko 10:9 ka hatramin'ny 4:10. Raha efa hitantsika ny teny dia voakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny sora-mandry ery ambony dia mivaky toy izao hoe ny nandresen'i Israely ny mpanjaka 10 lahy sy nazahoana ny Kanana atsimo rehetra. Amen. Ary hoy Jehovah tamin'i Josoa, aza matahotra azy fa efa natolotra eo an-tananao izy ka tsisy ady janona eo anoloanao izy na dia iray akory aza. Ary ho tonga tampoka tamin'ireo Josoa ka nanao lava alina avy tany Gilgali izy. Ary Jehovah nampifanaritaka ireo teo anoloan'ny Israely ary namely ireo tany Gibeona izy ka nahafaty marobe sady nanenjika azy tamin'ny fiakarana makany Betiorina izy ka namely azy hatrany Azeka ka hatrany Makeda. Ary noho nandositra teo anoloan'ny Israely teo ampidinan'ny Betiorina izy, Jehovah dia nandatsaka vandra vaventy taminy avy tany an-danitra hatrany Azeka ka nahafaty azy ary be lavitra ny matiny avandra noho ny novonoany zanak'Israely tamin'ny sabatra.
Ary tamin'izany Josoa dia niteny tamin'i Jehova tamin'ny andro nanolorany Jehova ny Amorita teo anoloan'ny zanak'Israely ka nanao teo imason'ny zanak'Israely hoe ry masoandro mijanona eo ambonin'ny Gibeona ary ianao kosa ry volana any andohasany Ayalona. Dia nijanona ny masoandro ary nijanona koa ny volana mandra-pahamaly ny olona ny fahavalony tsy efa voasoratra eo amin'ny bokin'ny Jasarava izany dia nijanona teo voan'ny lanitra ny masoandro ka tsy nandroso ilenika tokony indray andro maninitra. Ary tsy nisy andro tahaka izany na tany aloha na tao aoriana izay nihainoan'i Jehova ny feon'ny olona fa Jehova ny ato an'i Israely. Amen. Teto ravana malala misy tantara anankiray somary lava moa ity tantara ity fa tsy novakiako hatrany amin'ny voalohany fa hofitiniko aminao hoe nanahoana ny fandehan-tantara dia inona no nahatonga le reto tavaka dimolahy reto nanafika ny zanak'Israely. Araka ny soramandry ambony moa dia hoe ninandresen'ny Israely ny mpanjaka dimolahy sy nazahoany ny Kanana atsimo. Rehefa nandresy ny tany ay ny zanak'Israely ravana malala rehefa miady tamin'ireo fahavalony tao ay ny zanak'Israely dia nandresy izy ireo dia reny laza ny zanak'Israely teo amin'ny tanàna manodidina dia anisan'izany nareny lazan'ny Israely reto mpanjaka dimy reto. Dia teo any koa ny tanàna ny Gibeona izay naharefa matanjaka no izy ny zanak'Israely ary nandresy ny tanàna ay. Dia tonga ny Gibeona ihany ny ravana malala dia niavana tamin'ny zanak'Israely ny roam-pihavanana tamin'ny zanak'Israely izy ireo satria matahotra izy ireo hoe sao dia hotafian'ny zanak'Israely sao dia ho alain'ny zanak'Israely ny taniny satria izany tanàna Gibeona izany dia tanàna lehibe mihoatra ny ay ary ny lehilahy amin'izany tanàna izany dia tena mahery. Dia hitan'reto Gibeoniana reto ravana malala fa tena hoe manana hery hafa ny Israely satria ny Andriamanitra no momba azy dia naleo ny fametra-pihavanana tamin'ireo zanak'Israely ireo na akaikikaiky ny zanak'Israely izany reto Gibeoniana reto. Dia eniny mpanjakan'ny Jerosalema izany Adonizedeka ravana malala hoe efa ny roam-pihavanana fametra-pihavanana tamin'ny zanak'Israely ny Gibeoniana dia taitra ny mpanjakan'ny Jerosalema dia nikaondoa hanafika ny Gibeoniana dia niantso ny mpanjaka anakefatra teto. Tononoko anao hoe mpanjakan'ny zavy ireo miaraka nikaondoa tamin'ny mpanjakan'ny Jerosalema. Ny mpanjakan'ny Hebrona, ny mpanjakan'ny Tsarmota dia mpanjakan'ny Larkis sy mpanjakan'ny Eglona. Ireo mpanjaka efatra ireo izany ireo tanàna efatra ireo izany no niaraka nikaondoa hanafika ny Gibeoniana. Dia rehefa tonga nefa ny fotoana hanafiana izany dia efa nanodidina ny tanàna ireo mpanjaka ireo satria maro be izany tanàna dimy izany tena hoe miponina ao amin'izany maro miaramila mety matanjaka koa ilay tanàna. Dia vao hitan'reto Gibeoniana reto fa tafian'ny mpanjaka dimy izy ireo dia lasa ny tady vonjy tany amin'ny zanak'Israely sy teny tamin'ny Josoa hoe ampio zahay. Dia Josoa moa ravana malala rehefa andeha hiady ohatrin'io dia tsy hoe tonga dia mandeha amin'ny herin'ny tenany izy fa tsy maintsy makatoky amin'Andriamanitra. Dia rehefa nahazo toky tamin'Andriamanitra Josoa hoe nahazo feu vert izany hoe tonga dia hidirako ilay teny novakiko teo ilay andiny favalo hoe aroy Jehova tamin'ny Josoa aza matahotra azy rehefa natolotra eo an-tananao izy ka tsisy adijano eo anoloanao izy na dia iray akory ary rehefa niteny an'izay Andriamanitra tamin'ny Josoa dia tonga Josoa dia niakatra avy any Gilgala nanao dingan-dava nakany Gibeona.
dia mialohan'ny natongavany Josoa dia efa Josoa sy ny olona zany sy ny zanak'Israely, dia rehefa mialohan'ny natongavany Josoa sy ny zanaky ny Israely dia efa nampisamarita amin'ny Jehovah aloha ny fahavalo rehetra, ny olona nanafika ny Samaritaka. Dia teo ny zanak'Israely sy ny Gibeoniana tonga dia namono tamin'ny lehilahy tsabatra. Dia maro koa nefa andreo nitsoaka zany, nidina nanenjika nakany katrany Betihoron nakatrany Makeda zany le olona nandeha tany Ezeka katrany Makeda nitsoaka zany. Dia reny olona nitsoaka reny tsy navelan'ny Jehova afamaina fa mbola nandatsahany Jehova avandra vavety ary nafaty olona maro mihoatra ny olona matin'ny zanak'Israely sy ny Gibeoniana tamin'ny alalan'ny sabatra. Dia teko ravana malala tena hoe ny zanak'Israely dia ohatrany hoe manao sarinady fotsiny, tsy miady mafy zany zanak'Israely fa Andriamanitra foana no miady azy ireo, Andriamanitra foana no miditra tsehatra amin'ny adin'izy ireo ary Andriamanitra mamarana ny ady. Izay mahatonga ny zanak'Israely mahery ry havana malala satria izy miaraka amin'Andriamanitra. Dia naneo fahagagana Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny tamin'ny Josoa mba hijanonan'ny volana sy ny masoandro mijanona eo amin'ny tanàna Gibeoniana mba amaliana ny fahavalo, mandra-paharinga ny fahavalo, zany hoe tsy nietsika mihitsy zany ny masoandro fa nijanona nandritry ny andro iray ozy izy ny tenin'Andriamanitra teto dia zany fahagagana sy famantarana zany mbola tsy nisy hatramin'izay ka hatramin'izao, fa tena hoe fahagagana miavaka nataon'Andriamanitra teto. Ary reto fahavalon'ny zanak'Israely sy ny Gibeoniana reto tsy nieritreritra hoe maro zareo no mivitsy, zany hoe zareo zany maro dia mieritreritra hoe mora foana ny andavony amin'ny zanak'Israely sy ireo Gibeoniana ireo, satria mieritreritra zao hoe fa maramila njatonjato miaraka amin'izy ireo, nefa diso hevitra izy ireo rehefa namalala satria tsy fantatra izy ireo tokoa fa Andriamanitra ny tompony miady, Andriamanitra no miady ho an'ny zanak'Israely. Ary fantatritsika tsara fa ny zanak'Israely dia tena hoe tahin'Andriamanitra manokana, rovan'Andriamanitra manokana ny zanak'Israely ary tsy avelan'Andriamanitra izy fahavalo hijanona eo anoloan'ny zanak'Israely araka ny ten'Andriamanitra hoe tsisy hajanona eo anoloanareo izy ireo fahavalo ireo, zany hoe Andriamanitra zany manatanteraka ny teniny foana rehefa andeha hiady na misy hanafika ny zanak'Israely. Dia zany koa rehefa namalalitsika raha nataon'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely zany ady zany dia nampandresiny zanak'Israely izy dia ho ataony aminao koa zany rehefa namalala. Rehefa manantona an'Andriamanitra ianao rehefa manana fatokinan'Andriamanitra fotsiny ianao, manolotra ny fiainanao, manolotra ny ady izay atrehanao eo anatrehan'Andriamanitra ianao, ninona karazana ady eo amin'ny fiainanao, tsy fantatra hoe mety mandalo ady ara-bola ianao, mandalo ady ara-panahy ihany koa ianao, mety mandalo ady aretina mafy ianao, mety sitrana, mety efa ambavahoana ny fandrinany ny hôpitaly ianao, mety efa eo amin'ny fandrinany hôpitaly eo ianao fa ambavahoana fahafatesana ohatra. Dia ny toko teneniko aminao dia manatona an' Jesosy, manatona an'Andriamanitra, apetrao am-pelantanan'Andriamanitra amin'ny fiainanao rehetra, atolory azy io adinao io, na io tokantranonao tsy milamina io ary, na io vola tsisy ao anatin'ny tokantranonao io, na io vadinao maditra io, na io adinao any amin'ny tribonaly io, ry havana malala dia atolory an'Andriamanitra fa izy mahay mandamina an'io, izy mahay mandravona ny ady eo anoloanao, izy ampandresy anao ry havana malala, fa ao amin'Andriamanitra tsisy fahavalo mandresy anao zany, fa rehefa tolotra ao an'Andriamanitra io fahavalonao izay tady hamotika amin'ny fiainanao io, tady handringana anao io, dia raisin'Andriamanitra tanana zany dia izy ny adinao. Araka ny teny foana hoe za hiady anareo fa ianareo kosa angina, any amin'ny bokin'ny Exodosy toko 4:4 any misy an'izany rehefa nivoaka niala avy tany Egypta ny zanak'Israely ka maki ranomasina mena. Dia niteny an'izany Andriamanitra dia naneo fahagagana sy naneo voninahiny teo anatrehan'ny zanak'Israely. Ny zanak'Israely zany tsy mba very zany miaraka amin'Andriamanitra fa
ninona ady atrehany zanak'Israely dia eo foan'Andriamanitra mitsangana mijoro ary mampandresy ny zanak'Israely eo anoloan'ny fahavalony. Tsisy mialamainy zany ny fahavalony zanak'Israely rehefa mandalo eo anoloany fa Andriamanitra miady ho azy. Ianao koa rehefa namalala zakivy atoloran'Andriamanitra fotsiny fonao, ny tenanao, ny fiainanao dia hitanao fa io adinao io tsisy dikany eo anaty an'Andriamanitra fa izy manafaka anao amin'io, izy ny andamina an'io, izy ny ampandresy anao amin'io ady io. Ka inona mbola isalasalanao rehefa namalala ny tanatonanao an'Andriamanitra? Inona mbola mahatonga anao mitady vahaolana etseroa, mbola mirorosaina ny amin'ny olana efa mitatao amin'ny fiainanao io fa atoloran'Andriamanitra io adinao sy ny fiainanao ditanao fa anova zavatra be lehibe eo amin'ny fiainanao ny fidiran'Andriamanitra tseritra eo amin'ny fiainanao dia rehefa ataonao amin'ny côté anao Andriamanitra dia izy koa andeha amin'ny côté anao. Rehefa tena tianao Andriamanitra dia izy koa nolotra fitiavana nolotra anao, satria teto rehefa namalala nasehon'Andriamanitra mihitsy ny fitiavany amin'ny zanak'Israely dia tsy vita satria fantany fa ny zanak'Israely dia tia azy ary indrindra Josoa rehefa namalala tena tian'Andriamanitra ary natoky an'Andriamanitra. Ilaina aminao zany dia mila manana fitiavana an'Andriamanitra ianao matoky azy ianao manaiky izay lazainy, manatanteraka an'izay tenenin'Andriamanitra ihany koa ary miaino ny teniny ianao. Satria teto Josoa rehefa ny ten'Andriamanitra hoe tsisy ajano eo alohanao dia tena nitanterahany Josoa avokoa zany. Tsisy hoe tsy nitanterahany na hoe tsy nivonono ny fahavalony fa teto ny eritreritry ny andeha hitsoky reto mpanjakadimy reto dia hiafinao anjoy dia tsy nanaiky mihitsy Josoa fa tsy maintsy nanakody vato ny lavaky ny zoiny nasiany zareo vato be dia niambenana mihitsiny dia tsy vitan'izay hoe azo baby fotsiny reo fa tena vonony Josoa tsisy miangana, tsisy mijanona na dia zaza mono ary na dia ny zavatra rehetra tao amin'izany tanàna zany tanàna dimy zany dia naringany Josoa avokoa. Tsy tahaka ny Saoly rehefa namalala. Saoly rehefa nirahan'Andriamanitra Saoly anatanteraka ny hamon'ny Amalekita rehetra dia tsy mba nitanterahany Saoly atsakany sy andavany ny tenin'Andriamanitra fa zay matavy zay tsaratsara dia nalainy Saoly ny mpanjaka nalainy Saoly ho baby fa tsy nivonony Saoly dia izany dia tsakasitran'Andriamanitra. Tsy fahaizantsika makatony tenin'Andriamanitra dia tsakasitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ary mety mahatonga antsika tsy handresy ny fahavalontsika. Ary teto koa Josoa dia tena hoe niezaky ny andavy ny fahavalo rehetra, tsisy navelany hitafatsoky reny na tanàna na izay niditra tanàna dia naringany. Dia ianao koa rehefa namalala aringano izay fahavalo eo anoloanao, na io fahazaran-dratsinao io, fahalemenao io, fahotanao io, aringano io esory fa io ny sakana mety mahatonga anao tsy handresy amin'io adinao io, mahatonga an'Andriamanitra tsy ady amin'ny côté anao dia esory ny fahazaran-dratsy, ny fahalotona rehetra, ny tsy fahamasinana rehetra fa tena hoe atoloran'i Jesosy ny fiainanao dia miova amin'ny lala-marina ary manike ho tarihan'Andriamanitra. Dia izany indray rehefa namalala ny teny fampaherezana etoka antsika tsirairay avy amin'ity taona vaovao ity dia mino sy matoky afa nampaheranao izany teny izany dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny nanambavy erikatsika tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izay netiny tamintsika teto izany. Alleluia. Dia Andriamanitra manankareo pasoavana konga maly fitianao raha nanambavy erika dia tahiny tompo dia maherezatra ny hatrany dia mitombositra mitombo fahasoavana dia mahereza mifanatera amin'ny ankoranao tahiny tompo nareo menakavy. Alleluia. Misy mbola tsy voaravako amin'izay sady misy ohatry ny olona zay vohitako teto androany dia arabena manokana Robertine Raromalala misy anankiray koa tao ambonimbony tao anarina izay voavahitako vo androany ny hitako Gracela tahiny tompo ankoatr'izay moa izay mbola tsy narabaiko dia tahiny tompo daholo ihany koa isika rehetrarehetra. Alleluia. Dia fampaheretontsika Josoa 10 izy ity dia tantara mahavarina
sady mampahery satria misy zavatra zay tsy mpitranga nefa tena mitranga. Alleloia. Vakitsika amin'n'anarana Jesosy hoe nandresen'ny Israely ny mpanjaka 10,000 sy ny nazahoany any Kanana tsy rehetra. Misy olona zay tany Madagasikara tsy haiko na mbola velona, misy an'izay le olona raha 10,000 zay mpanao rugby raha 10,000 mahatonga an'zay raha 10,000 dia ohatrany tsy na 10,000 ary tsy matazona anazy efa manao rugby izy. Tsy haiko raha mbola misy zay olona zay hainareo ngambany zany. Misy raha voromaso dia misy raha 10,000 dia eto zany dia nandresy ny Israely fa tonga dia nitambatra ny fandreseny, tonga dia natambatra mpanjaka 10,000. Hitanao rehefa Andriamanitra nombanao dia hitanao misy zavatra dingan-dava be vitanao. Hitanao re tsara fa sady resy ny fandrosoany Josoa zany teto tena fandrosoana ngeza be, tonga dia mpanjaka tokony hoe miady tsirairay aloha resy ny mpanjaka ray dia miditra amin'ny anankiray dia miditra amin'ny anankiray dia miditra amin'ny anankiray ka naresy daholo ry reo dia mbola fotoana ela tsy mitovy koa ny arerahana amin'izany ady anankidimy. Fa rehefa Andriamanitra ny ombanao, dia afaka manao dingan-dava ianao. Ny zavatra ngeza be indray atao, indray vita. Alleloia. Ary tao aoriana nandresena ny mpanjaka 10,000 dia azo ny tanàna Kanana atsimo rehetra, zany hoe nahazo tanàna ngeza be, nahababo tanàna ngeza be. Ombanao any Andriamanitra ary to dia mpanjaka 10 koa natambatra ao, fa 9 ilay ho atambatra ao resenao amin'ity taona 13 ity. Hoy tena Andriamanitra rehefa reny Adonizedeka mpanjakan'i Jerosalema fa afaka Josoa aika noravany. Fa araka izay natao tamin'ny Jeriko sy ny mpanjakany no natao tamin'ny Ai sy ny mpanjakany. Sady nanao fihavanana tamin'ny Israely no mponina tao Gibeona ka tomoetra eo aminy. Dia raiky tahotra indrindra izy satria tanàna lehibe Gibeona tahaka ny anankiray amin'ny tanàna misy andrina, sady lehibe no hay ary nahery ny miaramila rehetra tao, lehilahy rehetra tao. Zao aloha i Josoa io dia olona nahazo tsodrano. Hitanareo hoe zavatra rehetra voatantara reo na dia nilaza ny Josoa fotsiny ary dia efa nampatahotra ny olona. Resy ny Ai, resy ny Jeriko. Tsy tonga fotsiny zany. Any amin'ny Josoa toko voalohany 15 dia nitsofinaandriamanitra rano Josoa hoe tsy hisy olona janona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Tahaka nombako Mose sy nombako anao koa tsy andahoanao na afoy anao tsy ho drano ngeza be mihitsiny, tsy hisy ajanona eo anoloanao na kely na lehibe, na 5 na 4 na 1 na 2. Alleloia. Dia tena ny tombo ny lazan'ny Josoa. Dia etretinareo fa nilazan'ny Josoa fotsiny mbola tsy miady. Nilazany fotsiny. Reny ny olona dia mangofotra ny olona. Ary tsy olona vahoaka madinika mangofotra fa mpanjaka. Amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy Tompo Sabata ny tsofako rano anao. Fa ity 2023 ity dia hisy laza hafa ho reny ny fahavalonao indray. Dia are laza hafa mampiovitrovotra mihitsy ny fahavalonao. Hisy laza foana re aminao. Dia angofotra ny fahavalonao zany mbola tsy miady kory. Nilazanao fotsiny miaraka amin'Andriamanitra ao dia efa mpangofotra ny fahavalo. Alleloia. Misy fotoana zany ianao eo amin'ity 2019 ity tsy miady. Fa hoe nafantatry ny olona fotsiny nilazanao. Iny ngerereto ka ohatr' izao iny angereto ka ohatr' izao Alleloia. Dia mahatahotra ny olona. Ka teto tsy mbola niady kory i Adonizedeka fa reny fotsiny ny lazany. Jeriko nataony izao, Ai nataony izao, ary ny tena olana tena tantaran'Andriamanitra mihitsy ny teniny manao hoe tsisy ajanona oloana. Dia jerinao tsara ny fahavalon'i Josoa be dia be. Fa zao rehefa tsy ny vonondry,
rehefa tsy nreseny ny mpanjakany Jeriko resy ny Josoa tamin'ny ady, mpanjakany Ai resy ny Josoa tamin'ny ady, ny fanjakana fahatelo tsy resiny tamin'ny ady fa tonga tena naiky azy fotsiny toraka salut fetsy reto Gibeonita reto mpono natao Gibeona moa dia atao Gibeonita satria zao ary zareo koa nareny lazany Josoa fa mifahavalo zany eo alohan'ny Josoa samy mitady ny hevitra rehetra zay tsy hafaty azy zay avonjiny ainy. Ity Adonizedeka ty zao ny hevitra hitany dia ny antso ny mpanjaka efatra manodidina izy mba hanampy anazy, mba hanao tambabe, mba haka hery. Fa ny Gibeonita tsy ohatr'izany, mpanjaka ny Gibeona fetsy. Dia zao ny zavatra nataony. Jerena tsara jeretsika tantara mahafinaritra nge ty namany ao amin'ny Josoa toko fasivy jerenareo tsara ny hafetsen'ny Gibeonita. Josoa toko fasivy ao aloha dia zao ny soramandry ny hafetsena nataon'ny Gibeonika mba tsy handringana anazy. Izy fahavalonao zany ampiasa hafetsena mba tsy handringana anao sy Andriamanitra azy amin'ity taona ity koa. Alleluia. Dia zao ny zavatra nataony. Rehefa itsika mahafinaritra Josoa toko fasivy ny voalohany. Ary rehefa nandre zany ny mpanjaka rehetra izay ety amin'ny dafiny Jordana, na ny tany amin'ny tany avoana, na ny tany amin'ny lemaka amoron-tsiraka, na ny tany amoron'ny ranomasina lehibe tandrifon'ny Libanona, dia ny Etita sy ny Amorita sy ny Kananita sy ny Perizita, ny Vita sy ny Jebusita, dia ndrahina iangona iady amin'ny Josoa sy ny Israely izy. Hitanareo ny olona zany tena tonga dia tena mahery reo fa andao ikamba atambary ny hery. Tsy mampaninona ny Josoa na atambatra eo daholo ary ny hery. Andiny fahavalo, andiny fahatelo azafady. Ary mpono natao Gibeona na reny nanaovan'ny Josoa ny Jeriko sy Ai. Tena nanao hafetsena kosa izy ka nandeha ary nodohiraka. Dia jerinareo tsara dia nitondra lasaka tota na sapony teo amin'ny borika sisy ny hoditra efa tota sady tritra no ka ny foepehezina nasiana divay ary kapa tota sy ny tapotapona teo amin'ny tongony ary lamba tota notafiny ary efa maina sy bobongolo mofo rehetra izay vatsiny. Dia nakany amin'ny Josoa teny atoby tena Gilgal izy ireo ka teny tamin'ny sy ny Israelita hoe avany tany lavitra zay koa ankehitriny mba manaova fanekena aminay nareo. Ary ny Israelita tamin'ireo hivita ireo angamba mponina taminay ihany nareo ka ataonay ahoana fomba fanekena aminareo fa hoy izy tamin'ny Josoa mpanomponao zay ka. Raha zavatra nataony zareo la manan-karena ary tanàna lehibe zany Gibeona izany. Fa nateo azy ny arenany, teo ny tafika ananany, fantany lazany Josoa. Ary nanaiky izy fa Andriamanitra miaraka amin'ireo tsisy azo ataony amin'iny. Ry havana, za tena mitenanao efa hatramin'izay mampatahotra ny olona mivavaka, mampatahotra ny fahavalo ny olona miandeha miaraka amin'ny Jehovah. Tonga tena angola izao nataony, nafeniny daholo, nahitsany tamin'ny tany daholo ny arenany, ny fisehosehoana sy ny fizahozahoana sy ny oeraoera napetrany. Fa namoaka akanjo efa tota, namoaka sy ny hoditra efa tota efa tritra, efa nifepehezina, kapa tota navoaka daholo reny skibindo reny, navoaka daholo reny kapa pneu reny, navoaka daholo skobido efa misy paingotra reny navoaka, pataloha efa rovodrovitra, efa reradraraka, nanao pozin'olona sahirana be mihitsiny satria maninona matahotra ny Josoa. Tena hijanona eo hitsahatra ny oeraoera ny fahavalonao ary lazanao sy Jehovah. Tena mitsodrananao mihitsy fa ty taona 2023 tena fa n'Andriamanitra zavatra lehibe amin'ny fiainanao. Dia nanatona dia niteny tena amin'ny fona. Dia hoe mandainga mihitsy zareo any anambadimbadika zay fa hoe any amin'ny andiny 12. Itony mofona itony zao vao nafanana nalainy atao an-tranonay ho vatsy tamin'ny andro nivoahana ankatỳ aminareo fa ankehitriny indro efa maina sy bobongolo izy. Ary vavao reto sy ny hoditra reto misy divay reto novelonay fa ndreo efa tritra izy ary efa rovitra reto lambanay sy kapanay noho ny alavitra lany modina ndaika reo avy nandeha lavitra zay nge mampalahelo aza finoany zay fa tena zay nge efa mpanomponareo Alleluia. Ny hevitra rehetra nataony mba hamonjena ny ainy. Amen. Zany no fahavalonao, tsy sahifandona aminao, tsy sahifanehatra aminao, fantany fa tsy mandeha rery ianao. Hoy Andriamanitra mandritra ny Josoa, tsisy hajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao, fa tahaka ny nombako an'i Mosesy nombako anao ihany koa, tsy hafoina handao anao
amin'ny andro rehetra iainanao, tsy andao na hafo ianao. Alleloia. Zany ny Andriamanitsika. Tonga de ozy ny Gibeonity alao milefitra. Alao tena alao ny aina ny vonjena fa tsisy azo atao amin'io. Tsisy azo atao aminao rehefa miaraka amin'ny Jehova ianao. Jehova Andriamanitra miaraka aminao. De zao am'izay ny fahavalon'ny Josoa zany de zao. Na izy miady de resy. Na izy tonga de resy tsy miady. Fa ny zava-mitranga Josoa mahery foana. Josoa mandresy foana. Josoa mandroso foana. Amen. Na firy ny fahavalonao, andresy foana ny ianao. Ary tsisy n'inona azo atao aminao. Amen. De teto moa zany de lasa naman'ny Israely ny Gibeonita. Ny zavatra mahafinaritra tsy ny ainy ihany sy ny fananany sy ny tananany ihany no narovany raha nanantona ny lefitra teo anoloan'ny Josoa izy. Fa eto koa mbola izy zavatra ngeza be zay atao aminy, zay hitranga aminy. De niarovan'ny Josoa azy amin'ireo mpanjaka anankidimy. Alleluia. Isika rehefa mifampikasokasoka amin'ny olona, ny olona misy fahasoavana rehefa mifampikasokasoka amintsika ny olona de mahazo tombotsoa. Misy olona zao any ambadimbadika any hiavana aminao de io olona io tsy resy, io olona io tsy potika. Fa ny havanany taminao tombotsoa azy de tsy nahapotika ny fiainany. Amen. Tena zany mihitsy etsika. Olo-pasoavana ne ianao de ny olona miavana aminao de tonga de ambany fiahinao satria ianao eo ambany fiahin'Andriamanitra ao. De jerenao tsara fa ny olona miavana aminao tonga de arovan'Andriamanitra. Ny olona manisy soanao tonga de ho tahin'Andriamanitra fotsiny tsotro zao. De io fa ty. Tsy ny ainy ihany ny vovontsy fa no aviny rehetrarehetra napetrany teo amin'ny fileferany teo anoloan'ny Josoa. Amen. Hevitra netiny azy. Fa ity le Adonisedek ty tsy ohatr'izay. Natahotra izy de zavatra ataony nandeha niantso an'ireo mpanjaka efatra izy. Naniraka olona andiny fatelo, naniraka olona Adonisedeka, mpanjakan'i Josoa ho any amin'ny Yoam, mpanjakan'i Hebrona, Pirama, mpanjakan'i Jarmota, Jafi, mpanjakan'i Lakisy, Debira, mpanjakan'i Eglona. Reo efadara io zany miaraka amin'ny Adonisedeka mahatonga azy ho mpanjaka anankidimy. De ny teny makara ty amiko de manam-piana mezantsika ny Gibeona fa efa nanao fihavanana tamin'ny Josoa sy ny zanak'Israely izy. De niangona ireo mpanjaka dimy tamin'ny Amorita, de niangona ireo mpanjaka dimy tamin'ny Amorita reo, de mpanjakan'i Jerosalema sy mpanjakan'i Hebrona sy mpanjakan'i Jarmota sy mpanjakan'i Lakisy ary mpanjakan'i Eglona ka niakatra izy sy miaramilany rehetra ary nitomby nanefin'ny Gibeona ka namely azy. Ary pona tao Gibeona de naniraka olona ho any amin'ny Josoa tany Toby, tany Gilgalana hoe aza mampikentraka ny tananao tsy hamonjy ny mpanomponao, mekara faingana ho aty aminay ary vondresy apuy zay. Fa miangona mely anay ny mpanjaka rehetra amin'ny Amorita izay monina amin'ny tany avoana. De niakatra ny alatany Gilgala, Josoa sy ny mpanafika rehetra teo aminy, de ny lehilahy mahery rehetra, andiny favalo. Ary hoy Jehova tamin'ny Josoa, tsodrano manaraka. Anomboka andeha hiainga Josoa nahazo tsodrano fahobe ho amin'ny ho aviny manontolo. Hoe tsisy ajanona eo anoloanao. Fa isaky manoloana ady ihany koa, de mbola misy teny fikasana sy tsodrano. Mahafinaritra Jehova. Ohatrany hoe voiainga zany ianao. Ohatra ianao aty andafy. De voiainga avany ivato ianao de efa tenin'Andriamanitra hoe any amin'izay alehanao tsisy ajanona eo anoloanao. De ohatrany hoe tonga ao Paris ianao tonga ao Charles de Gaulle ianao de ho any amin'ny tanàna misy ianao, ohatra ho any a Bordeaux ianao. De mbola misy teny iray jerena. Le taloha zany efa miantoka ny fiainanao manontolo. Le tsisy ajanona eo anoloanao. Fa isaky niady koa mbola misy fampahirezana tonga foana aminao sy tsodrano manao hoe hoy Jehova tamin'ny Josoa,
aza matahotra azy efa natolotra eo an-tananao izy ka tsisy ajanona eo anoloanao na de ray akory azy. Halleloia. Mahafinaritra Jehova. Isam-bolana ianao aharehan'izany, isan-kerinandro, isaky nivoaka ny trano dia andre bitsibitsika ao anatin'ny sofinao ao, bitsiky ny fanahy teny aminao manao hoe aza matahotra efa natolotra eo tananao izy. Na de ombanao ary Jehova Andriamanitra mandritra ny 2023 manontolo ity sy ny andro rehetra iainanao, isaky n'izay hitsangana eo am-pandriana ianao, hiatrika ny tontolo andro ianao, hiteny aminao foana Jehova aza matahotra azy efa natolotra eo tananao izy. Efa tsisy ajanona eo anoloanao ana ray ary hoy Jehova. Halleloia. Andiny fasivy ary tonga tampoka tamin'ireo Josoa fa nanao lavalina avy any Gilgal izy. Josoa rehefa natsoina, halleloia, de tonga aingana be nanao lavalina mihitsy, nandeha alina, tsy ny andro maraina izy fa tonga izy. Ary niara tonga tamin'ny Josoa, Jehova ngefa niteny fa hiaraka aminy, de tonga Josoa. Azon'Andriamanitra atao ry havana nivavaka ny mponiny Gibeona, teo de naroa teo de nataon'Andriamanitra ho hetsika io fa miandry an'i Josoa tonga. Satria Josoa miara-mandeha amin'Andriamanitra, Andriamanitra miara-mandeha amin'ny Josoa. Miantso an'i Josoa zany taka ny antso an'Andriamanitra ihany. Satria maninona? Natsoina Josoa mba hanampy an'zareo, i Josoa nefa tsy mandeha irery, i Josoa raha tonga eo tsy tonga irery. Fa i Josoa raha tonga eo de miaraka amin'ny Jehova. Ny fahatongavany Josoa teo, tonga tampoka tamin'ireo Josoa fa nanao lavalina avy tany Gilgal izy, 110 niara tonga tamin'ny Josoa, ary Jehova nampifanaritaky ireo teo alohan'ny Israely. Vao tonga ianao miara-mandeha aminao Andriamanitra, mifanaritaka ny fahavalo. Halleluia. Josoa ny tonga fa Jehova kosa nampifanaritaky ireo teo alohan'ny Israely, ary namely ireo tany Gibeona ka de nahafaty maro be sady nanenjika azy tamin'ny fiakarana mankany Betiorina izy ka namely azy hatrany Azeka ka hatrany Makeda. Inona ry havana ny zavatra nitranga teo? Mitsombadika ange ny rasy, vadika ny rasa. Ny mponiny Gibeona ange no nitafiana sady nitaraina hoe vonjeo zahay e. Vonjeo mehara de vonjeo zahay. Ny apison'iny ihany. Satria ny lavalina, nandeha lavalina i Josoa, ny apison'iny ihany. Gaga mipijery film. Way, reny aloha misy olona enjehana mankaty. Ohatra ny tsy hitany kameraka indray, reny indray. Nanenjika amin'izay ny Gibeona. Ny Gibeonita, niaraka amin'izy, niaraka amin'ny Josoa. Halleluia. Vadika ny rasa. 2022 ianao nenjehan'ny olana, nenjehan'ny problème. 2023 mipotra indray ny film, resinao enjehanao mitsoka eo anoloanao reny. Halleluia. De vonondro zareo. Ary 120 ary noho nandositra teo anoloan'ny Israely teo ampidinany Betiorina izy, Jehova de nandatsaka avandra vavety taminy ary tany an-danitra hatrany Azeka ka nafaty azy. Ary be lavitra no matin'ny avandra, be lavitra ny matin'ny avandra noho izay nivonony zanak'Israely tamin'ny sabatra. Zao ry havana, namono ny zanak'Israely, namono fa porifon'Andriamanitra foana, fa mbola nahazo foana ny ady. Navelany namono telo ny zanak'Israely sy ry Josoa, fa vitsy ny matin'ny sabatra, fa nibetsaka tamin'ireo matin'ny sabatra Jehova. Halleluia. Maty ny avandra vavety izay nalefan'ny Jehova. Zany hoe inona zany ny tena zavatra azo tsoahana eto, zavatra misongadina, Jehova ny asa bebe kokoa. Ka zay tsy matinao tamin'ny 2022 hovonoany Jehova amin'ny avatra vavety. Ambon'olana, ambon'ady rehetrarehetr'ireo 2023 maro lavitra ny olana potika ary tsy fantatra eo na napotika ny teo, tsy ny sabatra ao no namono azy fa ny avandran'i Jehova. Halleluia. Ny avandra vaventin'i Jehova. Isaky mahita fahavalo, olana ravo eo anoloana ianao manomboka eto, de zao tenenina tena avandra vaventin'i Jehova ty. Halleluia. Tsy mba sabatra ty fa avandra vaventin'i Jehova. Halleluia. Zay tsy vitanao vitan'Andriamanitra. Zay tsy resinao resin'Andriamanitra io. Halleluia.
inona le mbola ambonambony nampitanozonondrika anao iny nitsombadiky ty ny 2023 efa midina indray zao toy niakatra ny betiorina niakatra ny betiorina ozy izy namely azy zao ekibeona afafamary sady nanenjika azy tamin'ny fiakarana makany betiorina dia namely azy hatrany azera ka hatrany makety fa rehefa vity zany alleloia ary no ny nandrosa teo alohan'ny Israely teo ampidinana vita ndray izy zany le fiakarana valim-piakarana dia inona fidinana izy nieritreritry efa fidinana tiry zalahy tsy mahatratratsika intsony reo teo amin'ny fidinana mihitsy ony tena no nandrosa teo alohan'ny Israely teo ampidinana be teo izy nendreny fa tapotra ny ady eo vao tena nanomboka Jehova nandasaka vatra vavety taminy avy any an-danitra hatrany azeka ka nahafaty azy ary be lavitra ny matiny avandra no izay nivonoany ny zanak'Israely tamin'ny sabatra lehibe ny Andriamanitsika ary tsy azo ataony mifaninana amin'ny Andriamanitsika ary tsy azo ataony mikitikidika atsika manam-pahefantsika tena manan'Andriamanitra tompony hery sika misy an'io le tany hoe fifamaliana be ao Madagasikara momba ny hoe douane délivrance sy ny sisa io zao zavatra tena akotsika ty zany zavatra mba natorohevitra zay koa taloha tena mandrava douane ny différence fotsiny dia tsy navoaka le Facebook ary mbola tsy nisy Facebook tamin'izany tena mila pitehana ny sampy ary tao am-baiboly zay mpanjaka rehetra voaositra niditra teo amin'ny fanjakana dia manapotika sampy aloha raha te hiorina tsara ny fanjakana tena tsy ratsy ny zavatra nataon'le mpanompon'Andriamanitra tany Madagasikara fa ny mety tsy ny kely de kely fotsiny ngamba amiko mety tsy tokony navoaka Facebook le izy raha mieritreritra ataony azy zay zao misy fotoana zay tena mandeha eny amin'ny douane mihitsy dia manapotika douane manapotika zany zany maninona manapotika tsy hoe manapotika an'ireny le hoe potehana amin'ny marito reny tsy zany fa potehana amin'ny alalan'ny vavaka délivrance satria ereny amin'ny rivotra ny miaso anatin'ireny dia amin'izao zany misy mpanompo samy be dia be manao menace hitanareo tsara anareo ny alefa aneny reto hitanareo tsara ny zavatra dia za zany dia tena hoe misy kristianina matahotra an'ireny fa za mitenareo aza matahotra an'izany ina rehefa ny natahorana mpanompo sampy zany ina natahorana ody ratsy zany tsy ny hoe raha mandeha amin'ny Jehovah-Andriamanitra ny mpisikidi mihitsy ny tokony matahotra vao mahita kristianina sy mahita ny Jehovah-Andriamanitra mifanena amina kristianina miara-mandeha amin'ny Jehovah-Andriamanitra alleloia fa tsy ny mpisikidi sy mpandatsabaratra mihitsy ny tokony ampitahotra kristianina zany alleloia tsy zazatsiaritra iny ary tamin'izany raikitra zany ady dia pitehan'i Jehova tamin'ny avandra vaventy andiny faharoa folo tamin'izany Josoa dia niteny tamin'i Jehova tamin'ny andro nanoloran'i Jehova ny ambony teo alohan'ny zanak'Israely ka nanao teo mason'ny zanak'Israely hoe ry masoandro mijanony ambony Gibeona ary ianao kosa ry volana any Andoha sy any Ailona dia nijanona masoandro dia nijanona koa ny volana mandra-pamahary ny olona ny fahavaliny tsy voasoratra tao amin'ny bokin'ny Jasara va izany dia nijanona teo voan'ny lanitra masoandro ka tsy nandroso iletika tokony indray andro maninjitra ary tsy nisy andro tahaka izany na tany alohany na tany arinany izay nianon'i Jehova amin'ny feon'ny olona fa Jehova niady ho an'ny Israely ary Josoa sy ny Israely kosa niverina akany atoby Gilgal zao zany zavatra nitranga teto mandeha ny lera zao tsika efa 53 minutes zao nandehanana ny fandarana dia mandroso ny lera dia efa manomboka me alina ny andro afaka kelikely dia efa manomboka maraina be ka teto ny zavatra nitranga dia zao hoe Josoa mbola te handripaka fahavalo i Josoa tsy te hiasa amin'ny maizina alleloia misy zavatra roa zany eto mitranga eto ny zavatra voalohany dia miporofony Josoa fa manam-pahefana izy ao amin'i Jesosy ao amin'Andriamanitra ary zany tokony ho lesonao antsika koa tsika manam-pahefana ianao afaka miteny amin'ny orana mihitsy hoe tena aza mbola avy aloha orana fa tena mbola afaka miteny amin'ny tableau d'affichage eny amin'ny
gara sy eny amin'ny aéroport iny hoe tena misy retard io fa tsy tara amin'io train io a. Alleloia. Zay aloha ny voalohany. Tsy ny sarasara Jesosy nampiasany fahefana no men'Andriamanitra azy. Tamin'ny finoana ny tenany hoe mijanona. Ry masoandro mijanona. Alleloia. Jehova ngeravana any amin'ny Joba. Any amin'ny Joba toko fasivy. Joba toko fasivy andiny fafity. Jehova tena voalaza mihitsy hoe mandidy ny masoandro izy ka tsy miposaka iny. Ary mahisy tomboka se manafina ny kitany izy. Ka rehefa Jehova miaraka amin'ny Josoa dia matoky Josoa fa teny aloky ny vavany dia teny omban'ny tanan'Andriamanitra. Ry masoandro, izany samy miteny amin'ny masoandro izy manomboka eto. Azonao atao no miteny amin'ny masoandro. Ao aminao ny herin'Andriamanitra, miara-mandeha aminao Andriamanitra, azonao atao no miteny amin'ny masoandro, mijanona. Volana, mijanona. Aza mbola tonga aloha ny alina. Alleluia. Ny faharoa manarakaraka an'izany, Andriamanitra ny teny na mpanantena. Aza matahotra azy, efa natolotra eo an-tananao izy, ka tsisy hajanony eo anoloanao izy na dia iray azy. Zao zavatra mitsangy eto. Tian'Andriamanitra ny tsodrano efa votsitra hoe atolotra eo an-tananao izy. Fantatry Jehova Andriamanitra fa maro loatra ireto fahavalo ka fanjakana 5 ngery avy nareo fongorony ireo. Fanjakana 5. Dia azon'Andriamanitra, fantatra Andriamanitra fa tsy ino dizy ty? Tsy ho vitan'ny Josoa anatin'indray andro izay hamono an'ireo. Tsy tian'Andriamanitra hialina andro ny azy ny fampanantenana nomeny. Satria raha ohatra rapitso io mbola mitohy, mbola andeha atory indray aloha ny zanak'Israely. Dia rapitso indray vohifohy dia hihinana vary mangatsiaka. Misy devoir eto mody. Jehova ny teny, io efa tolotra anao izy. Taka mahita zany tsika Jehova Andriamanitra mitsodrano antsika. Tena dia betsaka ary le zavatra izay tokony atao, hozy Andriamanitra hoe ho an'ny miadana. Io ny sakafo be, io ny fandresena be, ho an'ny miadana amin'ny ritmanao. Alleluia. Ingena mahay miady tsara amin'inona raha Josoa tsy ho fatin'ny ray andro fanjakana 5 zany. Na dia inona rapidité an'ireo, na dia ho resy ireo tsy ho vita indray andro. Hozy Jehova, zao androany larobia, ajanoko masoandro, rapitso mbola larobia. Halleloia zany dia io e. Tsika zany zao androany talata. Dia raha ajanona ny masoandro, ray andro manintsitra ozy izy, rapitso ohatr'izao zany mbola talata indray. Nefany raha tokony izy efa larobia. Nefa larobia. Tsy tian'Andriamanitra hialin'andro. Ohatra misy Andriamanitra manome antsika io misy sakafo fandresena be, fa zao ho an'ny miadana. Efa nomeko anao io. Efa nitsofoko rano anao io. Efa natolotro anao io ho an'ny miadana. Ze ritmanao io, fa zao fotsiny resinao io. Halleluia. Amelanao tena andresy miadana ny fahavalonao ny Jehova Andriamanitra. Amen. Dia mijanona amin'ny masoandro. Porifon'Andriamanitra mihitsy ny Salama 4:7 manao hoe, hozy Jehova Andriamanitra. Izay moa ny Salama 4:7. Salama 4:7 andiny fahinana ambin'ny folo, hoy ny ten'Andriamanitra. Anao ny andro anao koa ny alina. Ianao namboatra ny fahazavana, indrindra fa masoandro. Tsy teteny zany hoe zay tianao Andriamanitra atao fa ianao. Halleluia. Ianao Andriamanitra. Isaia 9:20 vakitsika misy verset maromaro jerentsika. Isaia 9:20 andiny 1:20. Rehefa Jehova miaraka amintsika, riavana. Rehefa Jehova miaraka amintsika, dia miaraka amintsika eo izy. Na laforma may, eo izy. Na fitahina mahatretrika, eo izy. Na fihinanam-be, eo izy. Na fifadikanina, eo izy. Amin'ny sabata ao avy zao tsika kaza 5 taona ny Akiladeo, ny fandarana, tsy Akiladeo fa ny fandarana andramoka izao.
anao fety mahafinaritra tsika amin'ny sabatao avy zao ho asitsika gato mihitsy io. Halleloia. Ankalazantsika izany fahadimy taona ny fandarina andramaka izao zany. Tsy ho elitsika dihitra fivadikanana 2 andro omany ny foamam-pananao. Halleloia. Hoy ny Isaia 8:20. Fa Jehova hitsangana tahaka ny teo tendrombohitra Perazima, ho tezitra tahaka ny teo amin'ny hoasan'ny Gibeona, mba hanaovan'ny asany tsy ilay fanaony mandrakariva rehefa, ary avy taniny ataony tsy ilay vitany mandrakariva nefa. Ane io zany Jehova efa eo. Anao inony Jehova eo? Anao ny zavatra tsy fanao izy. Halleloia. Anao zavatra mbola tsy fanaony izy. Tsy mbola fanaony Jehova io nataony tamin'ny Joshua io. Hoe ajanoko ny volana. Ny volana aloha ajanoko any an-doha mbola tsy avela fotoana eo, fa mbola masoandro aloha no manazava eo. Halleloia. Isaia 8 Samuel 2 toko 5 ny 20. Hoy Davida, ary Davida tonga tao Bala-Perazima. Io ilay hitan'Andriamanitra tonga teo Bala-Perazima teo ka namely ireo tao izy, ary hoy izy, Jehova efa namaky ny fahavako teo amin'ny lokiparika toy ny ranovaky. Ho zany nanaovan'izany zany hoe Bala-Perazima. Inona moa zany ny zavatra mitranga rehefa Jehova tonga eto? Salamo 4 izy teo, tsy tadidiko intsony. Salamo 4:7 ngambany izy teo, 9:12. Tsy diso izay mihitsy. Zao zavatra nitranga. Jehova tonga teo amin'ny toerana io. Rehefa Jehova zany tonga eo tamin'ny andron'ny Davida, niparitaka ohatran'ny ranovaky ny fahavalo, niparitaka teo dia tsy hitanao intsony. Tsy hita. Tamin'ny Joshua indray nifanalitaka. Jehova zany rehefa manatrika eo amin'ny toerana ray, mitondra fandresena ho antsika dia mampikorotana ny fahavalontsika. Korotana. Alléluia. 74:16 fa tsy 18 raha tsy diso. Amen. Hoy tena loatra dia mijanona teo voan'ny lanitra masoandro ka tsy mandrotsy letika tokony indray andro manintsitra. Janona teo. Efa io moa zany efa nitranga io zavatra io any amin'ny Isaia 9:7 efa nitranga ihany io 9:9 tamin'ny andron'ny Ezekia indray. Dia hoy izy Andriamanitra tamin'ny Ezekia naratra. Dia tsy hoy izy ny afantarako hoe marina fa ho fenonao 5 taona ny andro ihany toy izy Jehova ny 17. Ary zao ny famantarana manao avy amin'ny Jehova lalanao fa Jehova anao zany zavatra nilazainy. 9 indro ampiverina ny alokadiny 10 araka ny nampidinan'ny masoandro azy teo amin'ny dian'ny azy. Dia niverina adiny 10 masoandro dia rehefa nidinana. Tamin'ny andron'ny Ezekia indray nataon'i Jehova ihany io famantarana fa tsy ray andro fa adiny 10. Raha tsika zany zao amin'ny firytsika zao, tsika zany zao amin'ny 10 alina dia ny adiny 10 amin'izao amin'ny 12 atoandro. Dia nataon'i Jehova ihany izay zavatra izay. Zavatra tasolia misy verset anankiray koa nomaniko atao. Sadika ilay verset fa ny tiako lazainao zany hoe teo Jehova, naharika teo Jehova. Rehefa Jehova manarika amin'ny toerana ray dia ataony izay tiany. Ary tsisy mahova an'izay tiany atao. Tsisy mahova izay tiany atao. Na ho ajanony aza ny masoandro, ho ajanony ny volana, izay ny tiany atao dia izay ny tanterahany. Mahafinaritra nefa na miaraka amin'Andriamanitra. Hatramin'ny kintana sy ny volana baikony ho anao. Amen. Azotsika tena hoe zany fomba an'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra antsika. Fa rehefa tsika ny tiany andresy ny fahavalontsika
na anajanona ny volana sy ny kitana sy ny masoandro aza dia ho ataony zany. Anankiray koa anisan'ny zavatra anankiray amaraparanantsika sady any amin'ny Isaia koa hevitra anankiray an'ity teny ity koa dia zao. Isaia 40 andininy 20. Ny ten'Andriamanitra Isaia 40 andininy 20. Io sy izay le io koa raha afaka nanahy tahiny tomponareo, halleloia. Tsy hiletika intsony ny masoandronao ary ny volanao tsy hisoka, fa Jehovah no fanazavananao mandrakizay ary ho tapitra ny andro fahalelovanao. Io fa minahina ny andro avy io any an-danitra any dia zao tsisy masoandro miletika intsony ary tsisy alina intsony andry, fa iny volana indray ny toka. Fa amin'izany efa Jehovah fanazavana antsika mandrakizay. Dia hevitra faharoa ihany koa maranako azy amin'ity manaparanantsika azy amin'ity tantaran'i Joshua ity dia zao. Nijanona teo afovoan'ny lanitra ny masoandro tamin'ny fotoana ny divan'i Joshua, satria zao tian'Andriamanitra porofona fa eo izy. Tian'Andriamanitra tena hampahelezana ny Joshua fa eo izy, eo le hazavana. Tsy tian'Andriamanitra le hidin'ny Joshua ny anatin'ny maizina any. Fa Andriamanitra rehefa ombatsika mba handresentsika ny fahavalontsika dia ataony mazava aloha. Ny fahavalo ilay ratsy dia tsy tia mazava. Alleluia. Jenareo daholo le hitanareo le olona ohatra hoe mpanao magia noara, na reny olona mpanao atsikana aty andafy reny, dia jenareo fa mainty daholo, mainty ny rideau, mainty ambony ambany ny akanjo. Hitanao misy zavatra afina fenina, misy zavatra ohatrany tsy zany no mahatonga antsika ndray lazo mbola tsy azotsika atao ary mazava an'izao dia ataontsika. Andriamanitra tena te hampandresy antsika anaty fahazavana. Ary teto dia tena tian'Andriamanitra porofona fa ady atrehan'Andriamanitra io adiny Joshua io. Ka rehefa eo Jehovah Andriamanitra dia tsy motsony ny masoandro. Ary ny zanak'Andriamanitra miady anatin'ny mazava. Miady atrehan'i Jehovah, tsy ady any amin'ny maizina, fa ariariny eo amin'ny mazava. Ariarin'i Jehovah eo anoloanao tahaka ny masoandro mitatao vonana ny fandresenao ny fahavalonao. Amen. Dia ho aseho an'Andriamanitra anao miariary nisan'ireo fahavalonao fa vitsy ny matinao tamin'ny sabatra. Hoy ny tena marina tsy amikery tsy ampatanjahana fa mifanahako Jehovah. Ny maty ny Joshua tamin'ny sabatra vitsy fa ariarin'Andriamanitra aminao amin'ny tatao vonana fa maty ny avandra vaventy dia betsaka dia betsaka. Ho tahin'ny tompany antsika rehetrarehetra. Zany matoko sy mino fa nampiarinao zany teny zany. Ianao hoe olona tsy tokony ho kivy. Ianao hoe dia olona tsy tokony ho ketraketraka izany. Fa ny tanana maherin'Andriamanitra ao dia Andriamanitra lehibe sady mahery. Sitrak'Andriamanitra ny andresenao. Azavainy mihitsy. Azavainy mihitsy mba hitanao fandresena tena miezinezina. Mba hitanao masonao an'izany hoe fandresena avy amin'ny Jehovah. Tsy ataony eny amin'ny takitakony izany. Ho ajanony ny masoandro eo amin'ny toerana iedivanao. Eo amin'ny toerana tsy maintsy iedivanao dia ajanony Jehovah Andriamanitra eo ny masoandro. Anazavanao tahaka ny mitatao vonana. Azava aminao ny planin'Andriamanitra. Mizava aminao ny ady torana ny ady io. Ho hitanao tsisy miafina aminao ny hevim-petsin'ny Satana. Taona 2023 anajanon'Andriamanitra ny masoandro eo amboninao. Tsisy hevim-petsin'ny Satana azo anao zany. Fa mazava sy miariary aminao ny planin'ny fahavalonao. Eo amin'izany hazavana be zany no andresenao ny fahavalonao. Eo ihany koa ny amin'ny tanin'i Jehovah ny anjara asany amin'ny mipetsaka indrindra amin'ny fahavalontsika. Ho tahin'ny tompany antsika rehetrarehetra, ataontsika ty raha mahafinaritra be ty. Fa Andriamanitra tompony eny ny andriamanitsika. Mahereza, aza kivy, fa manana Andriamanitra velona sady mahery ianao. Aza dino lesintsika androany ny fahavalonao na hiavana aminao na tonga dia na hitambatra firy ary tonga dia resinao. Ho ajanon'Andriamanitra ho anao ny volana sy ny masoandro. Ho azavan'Andriamanitra aminao ny fandresenao. Tahin'ny tompontsika rehetrarehetra
ivavatsika. Alleluia. Sara
Alleluia. Misaorantsika an'Andriamanitra izany toriteny izany ravana amin'izao fotoana izao. Andaontsika rehetra hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Andaontsika hiteny misaotra Andriamanitra satria tena teo foana ianao niaraka taminay. Ary tsy manafoy nanasaraka anay ianao ary niadinay ny tena marina. Vitsy ihany mba matinay tamin'ny sabatra. Fa ny be lavitra dia ianao no namono azy tamin'ny avandra vaventy. Dia mbola ohatr' izany ihany ane isika amin'ity taona 2023 ty ravana 2023 ty ravana manara. Ny mihoatra lavitra dia ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Avelan'Andriamanitra mihitsy tsika makatsirony amin'ny fandresena na hanajanonany masoandro azy. Ny tenin'ny fikasana efa votsitra dia tsy maintsy hohanintsika amin'ny atsipiriany. Angalantsika tsirony amin'ny atsipiriany. May Andriamanitra fotoana ianao tena hoe angalanao tsirony amin'izany fandresenao izany ravana manara. Dia ho tahin'ny tompony ianao amin'ny ady, amin'ny fiainanao, amin'ny zavatra rehetra izay holalovanao. Misaotra Jehovah'Andriamanitra. Misaotra anao izay Jehovah'Andriamanitra ny amin'ny teninao. Misaotra anao izay Jehovah'Andriamanitra ny amin'ny teny izay nambaranao taminay indray teto androany. Misaotra anao izay Jehova mideranao izay ary mankalaza ny anaranao. Manome voninahitra fa lehibe dia lehibe ny fombanao. Androany Jehovah'Andriamanitra dia mangataka aminao izay hoe avozo amin'ny olona tsirairay avy. Amin'izao voalondohan'ny taona izao Andriamanitra tena avozy indray nitsodranonao tamin'ny Josoa, avozy aminay tsirairay avy manao hoe tsy afoy nahasaraka anao tsy hisy hajanona eo anoloanay satria ny Andriamanitray dia mombanay lalandava. Misaotra Jehova, misaotra Jehova Andriamanitra. Dia tafio ny herinao dia ampandreseho amin'ireo fahavalony maro. Na dia mpanjaka dimy mitambatambatra aza Jehova ary ingano amin'ny avandra vaventinao Andriamanitra. Misaotra fa betsaka tamin'ny fiainanay tokoa ny nanajanonanao an'izany masoandro izany Jehovah'Andriamanitra raha mijery ny fiainanay. Dia misy fotoana mampanontany tenanay rehefa ty ariana hoe ahoana ny fomba nivoahana tamin'ireny olana. Ahoana na tonga amin'izao toerana izao. Dia ankehitriny voazava fa efa nanajanonanao masoandro sy volana koa izao fiainana izao Andriamanitra. Nanajanonanao masoandro sy volana namonjenao anay Andriamanitra. Satria raha ny anay manokana raha tokony olana ivao anatin'ny 520 taona Jehova dia nafainganonao tao anatin'ny 2 taona sy tapany dia ny sava tanteraka ny olana. Voafafa tanteraka ny trosa tokony ho alohanay ao anatin'ny 520 taona Jehova. Satria najanonao io masoandro io. Tonga dia natambatra ao mpanjaka 5 dia naringanao ny olana. Dia nazavainao ny lalana. Misaotra Jehovah'Andriamanitra. Raha mbola tsy tsapanao ry havana ianao io efa nanajanonan'Andriamanitra masoandro ianao io. Tsy tokony vetivety ohatr'izao ianao dia tavoaka tanaty olana. Fa fantaro fa nanajanonan'Andriamanitra masoandro ianao. Dia ny fitain'Andriamanitra tanatin'ny fotoana fohy ho adinao io. Fa jereo ny olona manana olana ohatranao raha tafavoaka tao anatin'ny fotoana fohy tahaka an'io fa ianao nanajanonan'i Jehovah'Andriamanitra masoandro. Misaotra Jehova, misaotra Jehova. Teraina ny anaranao, ankalazaina ny anaranao lehibe. Misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny fitantananao. Andriamanitra lehibe sy takatry ny saina. Andriamanitra tsy hatohaina ny miara-mandeha aminay. Misaotra Jehovah'Andriamanitra. Dera laza saotra sy voninahitra ny ho anao ny androm-piainanay manontolo Jehovah'Andriamanitra dia ho tsarovanay fa efa nampandresy anay ianao. Efa nanolotra ny fahavalonay teo am-pelantananay ianao Andriamanitra ary efa nandringana ny betsaka indrindra tamin'ireny ianao. Ho anao ny voninahitra, ho anao ny dera, ho anao ny saotra mandrakizay. Dia voly sy satana fatotra amin'ny ranao Jesosy Kristy Tompo sy Sabata. Tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray aza Jehova
na dia litera ray tamin'izay nafafy teto androany tsy azo ny devoly ataona mitsaingo koa izany fa maniry avy zatoeriny ampony ny olona tsirairay avy ny anaranao Jesosy io. Halleloia, amen. Ndao ampandrotsika anabavitsika Erika hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao hamararana ny fotoana. Tay tompona anabava Erika. Tain'i Jesosy pastera dia tain'i Jesosy tika tsirairay avy indray izay manaraka tsy tapaka ny vavaka fiombenana ity any ity dia ara hivavaka tsika hamaranana ny fotoana sy ho an'ny firenena. Jehovah iray mbola misaotra anao izay, misaotra satria mbola afaka mihaino an'izany teny mamy sy afatra avy aminao izany indray Andriamanitra, ary isaoranay satria mbola matoa mbola tonga eto Jesosy, dia mbola no ny famindraponao, no ny fahasoavanao izay manaraka anay foana eny amin'ny fiainanay rehetra eny Andriamanitra, ny mbola matoy izao anay. Misaotra tamin'izany fampianarana izany, tamin'izany teny mamy izany Jesosy malala, tena hoe mahafaly ny fonay satria navototra ao teto indray ny teny fikasana Jesosy amin'ny tsodrano mamy izay nampitondrainao an'i Josoa, dia mbola nataonao anay ihany koa izany amin'ity androany ity Jesosy, satria tsy tianao hamakivaky irery an'ity taona vaovao ity izay, fa tianao hiaraka aminao foana Andriamanitra, satria miaraka aminao dia tena hoe mandresy foana amin'ny ady izay lalovanay. Inona mety karazana ady mety ho lalovanay amin'ity taona ity Jesosy, dia fa manohatry ny mpandresy izay Jesosy miaraka aminao, satria ianao no miady ho anay, fa izay kosa angina amin'ny lafiny rehetra Jesosy. Fantatray fa tsisy ajano eo anoloanay ny fahavalonay Jesosy malala raha ianao no mitratsehatra, dia matoky ianao izay Andriamanitra, matoky ny fitantananao, matoky ny herinao hiasa amin'ny fiainanay, satria ianao ilay Andriamanitra mahery, Andriamanitra tena mpanao fahagagana, ary izay rehetra fahavalo eo anoloanao dia tsisy mahajanona rehefa ianao miasa. Dia nataonao tamin'ny zanak'Israely izany dia ho ataonao amin'ny fiainanay koa Andriamanitra, izay matoky amin'izany satria fantatray fa tianay loatra ianao. Matoa izay mbola narehan'izany teny izany dia no fitiavanao Andriamanitra, tena tsapanay izany fitiavanao izany, satria tsy mandeha irery izay fa miaraka aminao foana. Dia raketao amponay izany teny izany Jesosy, azavenao kivy sy ketraka izay fa raha mandalo azy izay Jesosy dia ampasahivo ao anatin'ny sainay izany teninao izany izay nomenao an'i Josoa, dia ataovy miraikitra ao anatin'ny sainay mba ahatonga anay ahery foana amin'ity taona ity, mba tsy ho kivikivy, tsy ho ketrakaketraka miaraka aminao, fa tena hoe ahazo hery mandrakariva amin'izay rehetra ataonay, amin'izay rehetra ady eo anoloanay Andriamanitra. Dia ianao ny fanahy masonao no ka hitahiry an'izany teny izany, ary hiasa mahery amin'ny fiainanay ianao fanahy masina mba hatateraka an'izany teny izany. Dia ankehitriny Jesosy malala hitondram-bavaka indray ny firenenay, tsisy miafina aminao ny firenenay Andriamanitra, tena hoe feno aizina izany ny firenenay izany Jesosy. Aoka ianao niditra amin'izany firenenay izany ka hitondra fahazavana ho an'ny firenenay ianao Andriamanitra, mba hanova ny toe-pon'ny vahoaka malagasy, mba hanova ny fiainan'ny malagasy, satria tena hoe ao anaty aizina tanteraka izany firenenay izany amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Ampandreseo ny vahoaka malagasy amin'ity taona ity, minina karazana ady Jesosy mety firenenay izany, dia ianao ampandresy ny vahoaka malagasy, ny firenena malagasy eo anoloan'ny ady, eo anoloan'ny fahavalo. Ianao niditra tsehatra Andriamanitra ka mamindrafo amin'ny firenenay, ianao mamelany eloko ny firenenay, ary ianao koa Jesosy ny tena hoe mandrotraka ny fanahy masonao, tena nilo sy hanazava ny lalan'ny vahoaka malagasy, mba tena andeha amin'ny lalan'ny fahamarinanao tokoa Andriamanitra, satria mbola maro ao Jesosy no manompo sampy, tsisy miafina aminao ireny zavatra miseho ireny, maro no mbola ao anatin'ny fitsangatsangana, ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny faharatsiana, ao amin'ny fitiavan-tena, ao amin'ny famonoan'olona Jesosy, tena hoe mirongatra ny Madagasikara any. Dia izay no angatahanay hoe tena hoe hazavao ny fony saina fanahin'ny malagasy, mba tena hitodika aminao, mba tena hiala amin'ny ratsy fanaony Andriamanitra, satria izany ny sakana mahatonga izany firenenay tsy mahita nitavanao, mahatonga firenenay tsy mandroso, mahatonga firenenay tena hoe ao anatin'ny aizina, satria tsy manaiky handray anao ilay fahazavana amin'ny firenenay izany Andriamanitra. Dia akotsay ao izany fahazavana avy aminao izany, satria izany no tena ilain'ny vahoaka malagasy, hanova ny fiainan'ny vahoaka malagasy rehetra Jesosy malala. Misaotra Jesosy tamin'izany
tena ampitondrainao mpanomponao zany ka raha mbe atosy zay Jesosy dia mbola apetraka feno ampelantananao ndray zao aly zao ka ka nenjerinao hitovy manodidina anay le fahazavanao tena anazava anilony fiainanay ny tontolo andronay zay atrehanay rapitso zao aly zao Jesosy dia tena hoe azavanao zay matory tsisy aizina manarina anay eo amin'ny fandrinanay fa ianao ny anazava amin'ny fiainanay Andriamanitra dia misaotra indrindra Jesosy dia voninahitra ho anao rehetra ihany Alleluia amen. Alleluia mankasitraka nranavavitsika erikatsika tanatin'izay vavaka famaranana izay vavaka ho an'ny firenena dia Jesosy amaly fitianao tombositra ny tombo fahasoavana dia misaotra antsika rehetra ihany koa tonga teto raha tsy tetonareo nangingina rehetra teto izay fa misaotra nareo nahatrany hatramin'ny farany ary manome fotoanareo indray rapitso raha mbola sy tonga eny amin'ny raonanitra Jesosy ka tahiny tompo sa mbola velonaintsika ka dia mbola misy ny connexion tsy tapaka ny fandarantsika dia mbola eo neto indray tsika raha pitso alina tahaka izao isaorantsika n'Andriamanitra moa fa dia tsy tapaka mihitsy aloha izy tato ato Alleluia Andriamantsika koa mbola miasa ao anatin'izany ary pitso ariva ny takariva mahafinaritra dia tahiny tompo ary maireza dia manoloka mametsika rehetrarehetra dia ho an'i Jesosy ny voninahitra akiradio point radio 1 2 3 4 5.com afahanao mihaino ny japeo akiradio mandeha andro amanalina misy sotesaky natany telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito ariva samy tahiny tompo mahereza daholo tsika rehetrarehetra amen.